ny tenako moa zany zao dia voafidy filohan'ny fizamami na fikambanan'ny mahajanga mitambatra ito Toamasina. Zany hoe ny mponina avy any amin'ny faritany mahajanga iny, zany hoe faritany mahajanga misy izay faritra efatra, ao ny faritra Boina, faritra Sofia, faritra Betsiboka ary ny faritra Melaka. Izy rehetrarehetra zany mamaritra natao hoe faritany mahajanga. Ka tamin'ny volana febroary no voafidy io filohan'izany fizamami zany tenako ito Toamasina. Dia misy moa ny fampiarabana izay tratran'ny taona atao amin'ny 13 volana May ao amin'ny Foyer Social Canada eto Toamasina. Ka amin'izay moa zany dia fanindran-dalana ny fifampiarabana tratran'ny taona sy ny fanolorana ny membre de bureau vaovao amin'ny mponina rehetra izay mila ravinahitra eto Toamasina avy any mahajanga iny. Ka amin'izay fotoana izay moa zany atolotra eo zany ny membre de bureau izay mandrafitra ny bureau ny fizamami eto Toamasina.